La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arainao ni fampalalam vaovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny ariary ampahibe maso indray androany dia tsy hivato ny tsy fankatoavan'ny malagasy intsony ny fitondrana rajoarina aromampianina. Raha nikasa ametraka vato fehizoro amin'ny fanamboarana ny tsenany vato ny Praiministra Solonandrasana Olivier, orakoraka sy fandroana no setrin'izany avy amin'ireo vahoaka. Taoriana tranga teny Andramasina omaly mahakasika ny faninjehana ny mpanao gazetiny Kolo TV FM teo ampanantanterahana ny asany nandefa taratasy ho an'ny filohan'ny ordre des journalistes de Madagascar sy ny sekretera généralin'ny Reporters sans frontières ny tale généralin'ny Kolo TV FM androany. Nambahana tamin'ny tolon'ny solombavambahoaka 770 ny tokony hanendrena Praiministra izay tokony hanaraka ny didy izay navoaka ny HCC. Tsy ny fanoloana ny Praiministra ihany fa ny fitondrana ray manontolo sy ny manodidina azy no tadiavin'izy ireo. Nisy fandrondanana trano teny Ambatobe akaiky ny kianjan'ny Valopololahy, trano maro izay fanaovan'ny mpianatra fanazarana amin'ny resaka fambolena sy fiompiana rano fanazavana no nazo izay fandrondanana izay mitaraina noho izany ireo mponina. Maresaka iresa-pirenena fitotaona teo amin'ny fitantanana ny gouvernemanta miaina amin'ny ora farany ankehitriny ny toerana misen'ny Mariano Rajoy. Mitohy hatrana nefa ny crise politika any Espaina hoy ny manam-pahaizana iray any an-toerana. Ny adidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalan'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia araka ny avis numéro 3 HCC AV nivoaka io hariva io mahakasika ny dikan'ny didy numéro 18 HCC D3 ny faha 5 ny volana May 2024 teo nanapa-kevitra ny HCC fa hiembotra amin'ny talata faha 5 ny volana Jona ho avy izao indray ny daty tokony amohanana anaran'ny Praiministra vaovao. Izany dia fandraisana sy ny fiandrasana raha misy ny fifanarahana politika mivoaka ao anatin'ilay 10 andro. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia ny ariary ampahibe maso indray androany teny hivato ny tsy fankatoavan'ny malagasy intsony ny fitondrana rajoana aromampianina raha mikasa ny ametraka ny vato fehizoro amin'ny fanamboarana ny tsenany vato ny Praiministra Solonandrasana Olivier, orakoraka sy fandroana ny setrin'izany nataon'ireo vahoaka Michela Narjon. Vao maraina dia vory teo anoloan'ny komina Ivato aeroport ireo mpivarotra ao amin'ny tsenany Ivato. Tsy manaiky ny tetikasaka sain'ny filoham-pirenena ahorona eo amin'ity toerana ity izy ireo ary nanakana tamin'ny fomba rehetra ny hetsika nokasain'ny fitondrana no tanterahiny. Nisy ihany ny kabaro nototosain'ny Praiministra tao amin'ny komina raha toa ka orakoraka ny tao ivelany. Miseho androany fa tsy miaino ary tsy iaino sy tsy niaino ny feon'ny vahoaka hatrany ny fitondrana rajoana aromampianina. Saika natao ambiletra ny fametrahana izay vato fehizoro ny fanitarana ny seran'ny vato izay. Tsy nanaika hatramin'ny farany anefa ny mpivarotra.
Niala moramora tao anatin'ny horakoraky ny mponina sy ny mpivarotra ny Praiministra. Tsy vao androany no efa nampiseho nisy fankasitrahan'izao fitondran'izao intsony ny vahoaka saingy ny mikipy sy manampitsofina ireo tompona ndraiky mpanjakana isatokajany. Mily tsy fantatra ihany koa ny didy izay navoaka ny HCC. Raha tsy haivina amin'izao fotoana izao tokony efa nametram-pialana ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny governemanta saingy ireo mbola miziriziry amin'ny sezan'ireo. Ka izao ny vokany isak'izay mandalo horakoraka sy fandroana no asetry ny vahoaka. Tahaka an'ilay zava-niseho teo efa nahazo ny anjara ny omaly ny filoham-pirenena teny amin'ny distrika Namdramasina noho ny fanankatahana maro mody averina aminao indray ny zava-niseho izay arahoary. Nosakana ny mpitandro ny filaminana ireto vahoaka saika anio ny heviny anatra ny filoham-pirenena teny amin'ny komina Andramasina omaly norofina ny sora-baventy andiany voalohany tamin'ny 10 maraina. Tsisy zavatra fa zavatra tsisy autorisation le ataonareo loloha mba handeha dia avy eo nareo afaka manao zay ataonareo ny entrevue fa loloha handeha. Fa izy ty ve tsy démocratie sa ahoana e? Tsy manakorotana zay fa tena hoe miezaka ma andana pila hoe ambany. Telopolo minitra taorin'izay tsy nionona teo ireo vahoaka leo ny kolikoly sy ny fanampenam-bava ataon'izao fitondran'izao ka nitady ny fomba ahafahan'izy ireo maneho ny tsy fankasitrahany intsony ny filoha Rajaonarimampianina. Maro tamin'izy ireo no ny azon'ny terrain anaovana ny lanonana ka teny no ny fampitoana ny rehetra. Tamin'ny fotoana kabarin'ny filoham-pirenena indrindra nanoloana ireo maso vovahiny no nanehoan'ireo vahoaka ny heviny sy ny soratra maneho ny tsy fankatoavany intsony izao fitondran'izao ary ny fanohana ny tolona ho an'ny fanovana tarehan'ireo solombavam-bahoaka 770. Babangona avy eo ny kianja namonjy ireo namany tondra sora-baventy ireo vahoaka teny amin'ny tribune. Norofiny indray ireo sora-baventy ary ny Juin ny vahoaka. Naneho ny heviny sy ny alahelo ny iray tamin'ireo ny ben'ny tanàna Alarbivatsoa. Lerana Alarbivatsoa fa tsy manaiky azao. Tsy manaiky tsika zay tsy manaiky hatramin'ny farantsika. Tsy manaiky kolikoly koa, tsy manaiky koa ny fanaparam-pahefana tokoizao hoe terena ny olona tsy maintsy anaiky ny zavatra tenen'ny zareo. Fa feno kolikoly hitanareo angamba ny moto io lazaina fa 10 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao koa dia betsaka mihitsy zany ny zavatra tsy mety atao anaty distrika Andramasina fa terena hosaromana fotsiny amin'izao zavatra izao. Koa za dia mijoro hatramin'ny farany hiaro vahoaka madinika.
ho avy indray zao io opération Vaovao io a roetsy isaky ny titre no agalainy zareo 4 arivo zay no misoratra azy satria zany isan'ny manana tany eo valonjato tapitrisa ho aizy dia ho zakan'ny olona rehetra koa zay zany zay mba raha hiara kely mba hananany. Tokony ho tamin'ny 7:07 minitra nanomboka ny fanapariana ireo olona maneho ny heviny. Nenjehany ity be ny tanàna ity nokarohina eraky ny tanàna fa hoe ho samborina. Nenjehina ihany koa ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM. Tanjona tamin'izany ny hamafa ireo sary maneho ny tsy fahafalian'ny vahoaka manoloana ny filoham-pirenena, nanomboka ny ankiafina sy ny ankanenjika. Tamin'ny fotoana nitsoan'ny mpanao gazety izay nenjehin'ireo mpiambina ny filoha no nahitana ray aman-drenin'ny mpianatra niresaka tamin'ny mpampianatra azy avy eo. Navoaka ireo mpianatra ary najanona tao an-dakilasy ny kitapo sy ny tablier hoy ny mpampianatra. Manantony ianareo e, aza misalasala, afaka atonontsika tsara mihitsy ny tikatra. Olona iray fantatra izy ireo fa niaraka tamin'ny mpanao gazety no tratran'izy ireo. Io no moa zany tafatsoka fa za tratrandry zareo teo. Dia ny zava-nisy teo zany, nisy garde présidentielle anankiray manao gilet manao solomaso izy zany. Dia nandraisiny tamin'ny vozon'akanjoko zany a. Dia ozy izy tamiko hoe aiza le namanao teo io fa ianao ny tanay niaraka taminazy. Dia tsy fantatro aho, tsy haiko izay nalehany teo a. Dia le garde ray moa zany lasa nanenjika ny iontany. Dia nisy vehivavy ray zany tonga teo akaikiko indray zany nanamitamby ahy hoe aiza le namanao iny fa rehefa tonga eo izy dia miana 500 000 avy nareo dia miana sakafo ohatrohatr'izay zany le fanamatambazana na teo. Dia za moa tsy niteny hatramin'ny farany hoe aiza misy azy, eny za moa tsy nahita anazy. Dia varindrina teo ry zareo dia tafatsoka koa tamin'iny. Endrika iray nahitana ny tsy fitiavan'ny vahoaka sy ny olom-boafidy intsony ny filoha ny zava-nitranga izao, teo ihany koa ny fahavitsian'ireo ben'ny tanàna nanatrika ny lanonana. Zavatra hita nge hoe 14 commune atao anatin'ity distrika ity a, maire vitsivitsy 5 ihany ngamba ny zareo ireo no tena mipetraka eo ambony tribune eo amin'ny toerany zareo ao a. Dikan'izay zany misy maire zay te hijoro aneho ny heviny mahakasika izao toedrara zao a, fa mety hoe any ambadibadika any izy aloha, fa reny mety hoe reny nefa namandry zareo HVM na voatambitamby vola na reny le tsy fantatry le pila ranondranony. Porofiny zava-nitranga omaly ny ben'ny tanàna Analarobivatsoa fa fitondrana jado no anotarian'ny filoha Rajaonarimampianina. Mitantaratra ny zavatra nahazo azy ihany koa ny tenany. Taorian'ilay fanehoanay amin'ny filoham-pirenena amin'ilay hoe zay dia manao telo amby fitopolo tsy le hoe tsy ireo afisy maromaro nentinay zany ireo sora-baventy maromaro nentinay dia miraonana tokoa izahay efa hoe hosamborona ary rehefa mitangorona ny vahoaka dia mikaroana fantatra zany ny tenako ben'ny tanàna Analarobivatsoa sy ilay mpanao gazety avy eo amin'ny Kolo TV ary dia kanetran'olona moa zany ko no miafina aloha nandritra ny fotoana maromaro. Zay ako a vao nivoaka taty aoriana fa ny zavatra tsikaritra fotsiny zany a dia nampiasa hery zareo nanala n'ilay soratra teny aminay ary nanao teny fandrahonana. Eo ihany koa moa zany a ny teny izay navoaka n'ireo mpanao gazety namany fitondrana nanao teny titsaroana ary mbola mampiseho hery foana mampiseho an'ilay hoe manapa-pahefana izy ary hoe ohatrany hoe tompon'ny fitondrana foana. Miezaka ny tenako mba miala ary betsaka izahay no nirahonana fa ny tenako sy ilay mpanao gazety ny Kolo TV no tena mikaroana fantatra fa tsy nahitanay moa izy ireo fa taty aoriana kely dia nisy olona niaraka tamiko izany nody ary dia tonga sy taty amin'ny tanàna taty ambony tanànako a. Izany ve no atao hoe tany demokratika hoy ny mpanara-baovao. Raha tsy ampy 10 kilometatra miala ny renivohitra aza izao no zavatra ataon'ny fitondrana. Tranga ahitana baribary ny tsy fitiavan'ny vahoaka intsony filoham-pirenena ny seho omaly teny Andramasina. Ka ny fahendrena no miala hoy ny mpanara-baovao. Taorian'ny tranga tany Andramasina omaly mahakasika ny fanenjehana ny mpanao gazety ny Kolo TV FM teo amin'ny mpatanterana ny asany alefa taratasy any amin'ny filohan'ny ordre des journalistes de Madagascar sy ny secrétaire général ny Reporters sans frontières ny télé général ny Kolo TV FM tamin'ity androany ity miantarandriana efo. Toy izao amin'ny ankapobeny ny taratasy fitoriana napetraky ny télé général ny Kolo TV FM tamin'ny filohan'ny OGM
na ny ordre des journalistes de Madagascar sy ny sekretera jeneralin'ny Reporters sans frontières. Ilay mpanao gazety ato aminay Onina Saina dia nakany Andramasina, izay 50 kilometatra mahery miala ny renivohitra ny alakamisy sy faraiky amin'ny 30 volana meteo, mba hanatrika ny fizarana ny karantany ho an'ny mponina tany an-toerana izay nitontosain'ny filoham-pirenena. Rehefa nakasary ireo manam-pahefana ny sitona ny sora-baventy no lanjain'ireo mponina izay manohana ny hetsika fitakiana fanovana iarana amin'ireo solombavam-bahoaka 770, ary koa nankanifana io kevitr' ireo mponina manoloana io fihetsiky ny manam-pahefana io ny mpanao gazety. Taorian'izay dia naka ihany koa ny fihetsika-ireo olona teo amin'ny gradin nandritra ny kabarin'ny filoham-pirenena, dia ndrahona n'ireo mpiambina ny filoham-pirenena mba hamafana ireo horonan-tsary nalain'ny mpanao gazety Onina Saina. Nenjehina sy nikarohina izy mba hanimbana ny fakan-tsary sy ireo sary azo. Noho ny fanampiana ireo fiarahamonina, afaka nitsoaka sy niafina tao amina tokantrano iray ka tsy hitan'ireo nanenjika azy izy. Ireo niaraka taminy kosa dia tratran'ireo mpiambina ny filoham-pirenena ka niterena ilaza ny misy ilay mpanao gazety, tonga hatramin'ny fanambazana vola azy izany. Nandamoaka ny tetikady satria tsy nety nilaza izy sady koa tsy fantany toerana nisy an'ny Onina Saina, mpanao gazety. Manameloka izany zava-nitranga izany izahay satria fanitsakisana ny zo fahalalana maneho hevitra, ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary mifanohitra tanteraka amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Melohinay marodrano ny fampiororona natao tamin'ilay mpanao gazety Onina Saina teo am-perinasa ary mangataka ny ordre des journalistes de Madagascar sy ny sekretera jeneralin'ny Reporters sans frontières mba handray fepetra araka ny tokony ho izy. Nilaza ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety izay azo tamin'ny alalan'ny Antsoatarby fa enjehiny lalàna mifeny fifandraisana sy ny serasera ny fakana ny fitaovan'ny mpanao gazety sy ny mpanao gazety manatanteraka ny asany. Azo enjehina amin'ny fehezan-dalàna fa maizana ny olona nahavita izany raha ny fanazavany. Ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Madagasikara dia milaza fa enjehan'ny lalàna mifehy fifandraisana sy ny serasera. Laharana 9 sitrika 2020 ny fikasana ny fanaovana herisetra amin'ny fitaovan'ny mpanao gazety sy ny mpanao gazety manatanteraka ny asany. Azo toriana ny olona manao an'izany satria voalaza ny 9/20 ao amin'ny lalàna mifehy fifandraisana io, ny andalana voalohany sy ny andalana fahatelo dia hoe tsy azo nizaniza tao nampitandro filaminana na iza ny makakery na mikasa akakery ny fitaovan'ny mpanao gazety mpanantanterana ny asany satria afaka mitory ny mpanao gazety amin'ireo manam-pahefana na olona miseho azy tompona andraikitra na vitan'izany fandrikan-dalàna izany. Izay amin'ny ankapobeny makasika ny raharanotranga tany Andramasina avy aty amin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Afaka mitory izany ny mpanao gazety satria mandika lalàna ary azo enjehana amin'ny fehezan-dalàna famaizana ny olona navita an'izany. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra sy ny fepetra ho raisin'ireo olona nametrahana fitoriana sy ny tompona ndraiky mahefa manoloan'izany. Toy ny raharaha tany Andramasina izay hatrany fantatra fa nisy manamboninahitra sy mpitandro ny filaminana tonga tany Alarobia Vatsoa ny arivo teo nikasa isambotra ny ben'ny tanàna any an-toerana. Narovan'ny fokon'olona nefa ity ben'ny tanàna ity ka niverina ireto mpitandro ny filaminana ireto fa nampanazavana. Misy katikataka maintimainty mitrafiny mitondra manamboninahitra maromaro tao anatiny. Tonga nitady amin'ny tenako mirabinana Alarobia Vatsoa taty Amboniadana androany ary dia miezaka nitady an'ary zareo fa tsy nahita anahy moa izany satria nasitiky ny vahoaka na Amboniadana indray ny tenako. Dia maneho fisaorana be dia be amin'ireo vahoaka ireo izay tena vory vetivety, tena vetivety mihitsy. Ary ny fahitany zareo an'izay dia nahatonga anazy nandosika efa lasa nefa nefa lasa lody miakatra ny todi-doha ny Antananarivo izy amin'izao fotoan'izao. Manao andro ny olona ary mahafinaritra tokoa ny fankasiana ny vahoaka teto Amboniadana satria vetivety eo dia voarolanina ny vahoaka miaraka amin'ny sifle dia tsy manaiky ny vahoaka. Tsy avy amin'ny mpitandro ny filaminana zandarmeria pirenena ireo mpitandro ny filaminana nikasa isambotra ny ben'ny tanàna ny Alarobia Vatsoa raha ny fampitam-baovao avy amin'ny seraseran'ny zandarmeria mampimetra-panontaniana araka izany manoloana izany hoe mpiambin'ny filoham-pirenena ve ireo tonga tany an-toerana ireo.
Nanoizatsika ny vaovao an-trano moa dia ny mahakasika ny hoe mibahana teny Analakely tamin'ny hetsiky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny tokony hanendrena ny Premier Ministre araka ny didy izay navoaka ny HCC. Tsy ny fanoloana Premier Ministre ihany anefa nataovana izany fa ny fitondrana iray manontolo sy ireo manodidina azy. Fanadiny Mikael Armarola. Samy andandra fanovana avokoa ireo mpitolona rehetra nanaovana fanadidina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Voasolo tena hatrany ihany koa ireo avy any amin'ny faritra mitondra sy mitatitra ny zava-misy iainan'izy ireo. Ny sosialim-bahoaka, ny fanatsarana ny fiainana andavanandro, ny fandriam-pahalemana sy ny maro hafa no ilaina fanovana hoy ireo izay nanontaniana androany. Mitady fiovana ohatran'ny député 70 ary maniry indrindra ny tanteraka izany fiovana izany. Ny fitondrana iray manontolo mihitsy ny tiako io fa satria fitondrana efa potika sy reraky ny kolokolo io fitondrana io. Vidim-piainana tokony hidina, fandriam-pahalemana tokony hisy, ny fitsaboana tokony ho ara-dalàna, ny fampianarana tokony ho an'ny rehetra. Ny andehananaka amin'ilay tolona ety zany tena ilaina ilay fanovana satria betsaka loatra ilay kolokolo. Enina dia ny amin'ny fokotana rehefa tena misy izay karazana kolokolo izay. Raha ohatrana manokana zao zaho manana fahasembanana. Betsaka ireo sembana tsy voajery eto amintsika eto Madagasikara, mbola tsisy mihitsy zany mba nijery an'izay ohatr' izao. Dia izay zany mba tongavaka ety rehefa hiova ihany dia jereny fotony dia jerena daholo, tsy asiana hoe kiotsikala fa jerena miaraka daholo. Nasarika dia tolom-bahoaka ity izay. Mba ialany jidojadona ohatra, mila fiovana fiainam-bahoaka na ny eo amin'ny fiaina zany na rehetrarehetra mahitsy. Dia nresaka momba ny fandriam-pahalemana tao agnatin'ny 4 taona ny fandriam-pahalemana tsy nisy koa ty agnatin'ny fotoana fohy indray ve vao hisy. Atondray nefa dia petraka asika miara mitolona satria maro amintsika ny eritreritra sy nagnatanya fa fara velomana nataon'ny filoham-pirenena tagny matinandry. Nefa ny zava-misy ankehitriny dia mbola mijoro ny fitondrana. Koa aoka atsika sy fagnosipotaka fa ny tolona irahantsika manao dia ny ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka. Zay ary manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay miaraka sy manohana ny député 70 mba tsy hanaiky ny hevim-petsin'ny fitondram-panjakana intsony satria misy an'ilay tetikadin zareo accord politika izay atao eny amin'ny CCI vato. Raha ny tokony ho izy mantsy dia androany na rapitso farafatarany amin'ny latsinainy tapitra ny 10 andro napetraky ny HCC dia tokony efa mivoaka ny anaran'ny Prime Ministre. Ka izay zany amin'ny maha-teknisianina anay ho avin'ny firenena dia tsindrinay marin-drano ary lazainay marin-drano fa tsy ekena ny accord politika etsy roa fa ny fanatanterahana ny didy izay navoakan'ny HCC no tokony atao. Ankoatra izay tsy misy ambonin'ny lalàna hoy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ary fotoana tokony hanarahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Miainga amin'ny fampiarana ny didy navoaka ny HCC ny zoma 20 Mey lasa teo izany. Araka ny tokony ho izy lay didy ny HCC mampitandrina anao zahay attention nanara-dalàna zahay hatreto, nanaraka ny legalité zahay hatreto, nanaraka ny lalam-panorenana zahay hatreto, nanaraka ny didim-pitsarana zahay hatreto. Zany didim-pitsarana zany tany tandalàna i Madagasikara, sisy discussion en cours. Mafy ny hetsika ary irosy amin'ny ambony kokoa raha tsy misy ny fampiarana izany didy izany ho hatrany ny fanazavana ireo solombavambahoaka tamin'ity androany ity. No tanterahana tamin'ity androany ity ny fanangonantson'ireo olom-pirenena leo politika izany karakarain'ny tambazotra tsara teny Ambohijatovo. Tanjona amin'izany moa ny anaitra ny vahoaka malagasy andray andraikitra amin'ny toetra raha-pirenena ankehitriny. Fanampalazavana. Andao haneho hevitra tsika hitady ray fomba anankiray hanehoana hevitra hoe zahay tsy manaiky intsony anaovanareo fitaovana ny vahoaka ka hoe andao arovo zahay fa andeha hitady seza.
manana vahaolana manana sosokevitra ao anatin'ity le hoe fanoro ao anatin'le sosokevitra zao ohatra ny fananganana ny gouvernement de salut national salut public na ny gouvernement ho an'ny fanavotam-pirenena. Totosa tamin'ity androany ity ny fianianan'ireo mpikambana 12 eo anivon'ny haute cour de la justice vonina andray ireo fitoriana izy ireo raha ny fanazavana azo iona saina. Araka izany, tontosain'androany teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny fianianan'ireo 12 mianadahy andrafitra ny haute cour de justice. Ireto avy ireo mpikambana mandrafitra ny HCG ireo. Avy eo amin'ny antony meram-pirenena, Andriamatoa Saina Abdallah izay membre titulaire, Andriamatoa Rivitina Richard Jean Bosco izay membre titulaire ihany koa, Andriamatoa Razafindrakotolova membre suppléant, Ramatoa Rarinirina Sidonie izay membre suppléant. Ny avy amin'ny antony meran-dolona, Andriamatoa Manjany Bienvenu membre titulaire, Andriamatoa Raperson Luc izay membre titulaire, Ramatoa Ramahavalsoa Anitra Eliane membre suppléant, Ramatoa Samuelina Brigitte membre suppléant. Ny avy amin'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, Ramatoa Tsiazonangoly Annick membre titulaire, Andriamatoa Koera Ravelonarivo membre titulaire, Andriamatoa Page Claude Marcel membre suppléant, Andriamatoa Tatagera Odilon membre suppléant. Firosoana amin'ny tany Tandalana ny ady amin'ny Tsimaty Manota izay no isan'ny antom-pisian'ny HCG raha ny fanazavan'ny mpikambana iray, izy ireo izay amperinasa nanomboka androany. Angamba ny fametrahana zao haute cour de justice zao aloha voalohany dia anisany le fametrahana Tandalana sy mba isian'ireo olona sy maty manota ihany koa angamba eto amin'ny firenena izay misy antsika ny faniriana dia mba hiova famindra ny tokony andraikitra rehetrarehetra mba tsy ho avy raharaha izay tao anatin'ny andraikitry ny olona tao anatin'ny nanomboka tamin'ny nametrahana ny lalàna iny dia fa ny olona voatendry androany dia manomboka afaka amin'ny tsara manomboka androany fa ny raharaha dia taoriana le namoahana ny lalàna dia manomba ny haute cour de justice. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanambaran'ny Prime Ministre fa vonina nomeny fahefana ho an'izay solo azy ny tenany. Za aloha voalohany za dia demokraty ny tenako. Manaja ny fandimbiasam-pahefana, manaja ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra izay miompana amin'ny lalam-pandrenana, manaja ny fanapahan-kevitry ny saranavo amin'ny lalam-pandrenana ihany koa, ary manaja ny sotoavina demokratika, sotoavina republikana. Hatreto tsy mbola nisy ny fametra-pialan'ity Prime Ministre ity araka ny didina avoakan'ny HCC ny 5 ny volana May lasa teo. Ho an'ny mpanara Vaovao, raha olon'ny demokrasia tokoa ity Prime Ministre ity, tokony efa nroso tamin'izay fametra-pialana izay ny tenany. Andrasana manomboka izao ny fitoriana apetraka ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana, na ihany koa ireo olon-tsotra mahita ny halatra sy ny kolokolo nataon'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Raha tsy aivina tao anatin'ny efa taona mahery ny tondran'ny filoham-pirenena, niezahany hatrany ny nanemorana sy tsy natsangana ny HCG. Taoriany didina avoakan'ny HCC anefa voaterina tsangana ihany izany ankehitriny. Manantena ny vahoaka malagasy fa asahany enjika ireo mpitondra mpanao kolikoly sy mpanodikodim-bola mpanjakana izay niarahana hita fa maro tao anatin'izay fotoana nitondran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay ity rafitra nitsangana androany ity. Betsy ny dokavarotra indray isika izao orinan'izay nahitantsika ny toy ny etsiky ny ITM tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny fanampiana ataon'ny groupe star ho an'ireo fokotany eto Antananarivo sy ny fampahafantarana ataon'ny Access Bank Madagasikara rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et
Ses salles à manger, tendance et stylé. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Vaovao, yaourt chocolat double crème, citron meringué, fraise banane, lichina vanille, mariacha avruenya yaourt rehetra, ny tsirony koa miavaka ery. Yaourt chocolat double crème, zany ka yaourt. Chocolat, ny tsiro tena izy. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. For the dreams of his people and the hope of a better life, one man would risk everything. There's a beast in the ark! He was treated as an outsider. In a woman of mystery, he found comfort. Can you eat this? Araka ny bande-annonce teo iny au cœur de la tourmente izay indray no horonan-tsary arahantsika ny alina amin'ny folora sy sasany eto amin'ny Kolo TV. Ny anoizantsika ny vaovao an-trano moa dia anisy fandrodanana trano teny Ambatobe akaiky ny kianjan'ny 20 lahy. Trano maro izay fanaovan'ny mpianatra fanazarana amin'ny resaka fambolenina sy fiompiana raha ny fanazavana azo mitaraina araka izany ireo mponina any an-toerana fanadinina. Toeran'ny fanaovan'ny mpianatra eny anivon'ny IHTA na ny Institut d'Habitation Technique et Agricole fanazarana ity narodana androany ity. Trano, entana, antota-taratasy maro no navoaka tao amin'ity toerana ity androany. Milaza ireo mponina fa omaly takariva no nahazo fampilazana avy amin'ireo olona milaza
ho tompon'ny tany izay tsy izy fa ny orinasa iray izy ireo. Androany maraina tokony tamin'ny 7 ora teo no tonga teny atoerana ireo mpitandro filaminana niaraka tamin'ny huissier sy ireo olona androdana ny trano ary namoaka ny entana rehetra tao anatin'ny trano. Taorian'izay no nanomboka ny fandrodanana. Amin'ny fanjakana mihitsy moa zany ty faritra ity satria ny bureau zany zao bureau mpanjakana dia raha io rava izay vofonao io ary ny misy tranona omby eo, misy tranona fiompiana, misy akoho travaux pratiques amin'ny mpianatra ihany koa dia izay vofonao zay efa manomboka ame rava daholo izy ireo fa dia efa voafefy le izy. Misy trano izay mipetrahan'ny mpiasa koa zany tao dia ny ravana koa miaraka aminy satria tafiditra ny entana rehetra izay tao aminy tao dia navoaka avy hatrany 15 minutes nomena namoahana. Ary ny tena loza amin'ity toe-javatra ity dia misy taratasy eo amin'io bureau io, taratasy izay tokony tsy voaka satria resaka recrutement dia rasy zany hoe archive tena mihidy mety ho very taratasy zany zao ny olona sasany amin'izao. Io ndray dia mbola tsy fantatra fa dia izay société maneva sosi no aka anazy dia mety hoe namanontony lefa akaikikaiky tony ihany le tsy fantatra intsony. Raha ny zava-misy ny anahazo laka ny fanaparam-pahefana sy ny fanararaotana ataon'ireo olona akaikin'ny mpitondra. Ohatra amin'izany ny fiazakazan'ireo fanotofa-tany, ny fanorenana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna sy ny maro hafa. Lafy vaoafa kosa indray dia nitanterahana androany tao amin'ny lycée Sangasanga an-tsena Volo Mananjary ny fanonorana boky hoety mampianatra sy hoentina mianatra fiara-miasa eo amin'ny fikambanana Amitié Picardie avy any Frantsa sy ny mouvement de charité pour Mananjary. Velom-pisaorana ireo mpianatra sy mpanabe ary miandrandra tohana hatrany avy amin'ny vondrana MCM izay tarihan'ny maître Koko fanampanazavana. Sitraka ny fanomezana boky isan-karazany moa ny lycée Sangasanga Tsenavolo ato amin'ny fampianarana Mananjary Androany. Vokatry ny fiarahamonina antoka ny MCM vahaolana izay ny tenako no mpanorona sy ny ONG Amitié Picardie Madagascar avy any Amiens Frantsa. Izany natao dia fanohizana ny asa sosialy atao amin'ny vondrona MCM ato amin'ny distriktan'ny Mananjary ary manome lanja ny fanabeazana amin'ny fampandrosoana ny mahaolona. Santatra am-bavarano moa izao ary fanombohana ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny ONG Picardie Amitié sy ny lycée Sangasanga na Tsenavolo. Ny azoko ambara angambany dia fisaorana ngeza be tena mitafotafo ho an'ny MCM Madagasikara nanome zao fanomezana zao fa dia tena ngeza dia ngeza ny fanomezana azonay fa dia engany mbola itony fiara-miasa magnaraka agny dia mba ho zavatra hafa indray ny resaka. Andron'ny ITM faharoa tamin'ity androany ity izay andiany fahafito maro ireo nanatrika izany. Niavaka hatrany koa ny tolotra nomen'ireo mpisehatra any an-toerana. Nisy ihany koa ireo fialamboly samihafa itoram-pitso ity hetsika ity eny amin'ny village voara Andotapenaka isy androany ny daholobe ny alahady ho avy izao ahitana ny fanentanana samihafa. Fandrahoana sakafo sy fanandramana sakafo maimaim-poana amin'ny fotoana io ihany koa ny siny ny fisarihana ilay tombola mety azahoana fiara sy sidina eto Madagasikara sy any ivelany. Raha tsy aivana dia maherin'ny roanjato ny stand any an-toerana ary maherin'ny iray alina mpitsidika avy any États-Unis azafady Afrique du Sud andrasana. Nanoizatsika ny vaovao misy indray moa ny fampahafantarana ataon'ny Access Bank Madagasikara ny antsipirin'izay ary. Faly miarabanao zay ramose, salama. Salama tompoko. Ono mba fantatrao ve izany hoe éducation financière zany? Fampianarana ve le zay ngamba sy diso? Fampianarana momba ny?
fampianarana mikasika ny fitatanam-bola. Mahaliana anao ve nefa raha ohatra ka hoe mba misy fampianarana kely fampahafantarana momba an'izany? Ie, tena mahaliana mihitsy satria ilain'ny tanora kokoa zany amin'izao. Sady mpianatra koa dia tiako fantatra misimisy kokoa moa resaka hoe financière. Ary nareo ve efa nahita an'ilay spot mandeha amin'ny télé? Efa nahita izay ka, Francis mihitsy arany ao amin'ilay izy, efa nahita. Ohatrany fahitanareo an'ilay izy? Tsara, sady mampime. Ny éducation financière na azo adika tsotra hoe fanabeazana ara-bola dia fomba iray entina manampy ny tsirairay amin'ny resaka fampianarana na fanabeazana amin'izay rehetra mety mahakasika ny amin'ny fitantanana ara-bola. Izany hoe vola miditra, vola mivoaka, ny vola indramina, ny fitahirizam-bola sy ny sisa sy ny sisa. Ahafahanao miomana amin'ny tsy ampoizina mety hitranga ary koa ahalalanao ny mety ho tombotsoa azonao amin'izay lafiny ara-bola izay. Manampy anao hanao safidy tsara sy azo antoka ny fanabeazana ara-bola. Tanjon'ny accès banque ny ahafantaran'ny malagasy ny mahazava-dehibe ny foto-kevitra rehetra manodidina ny fitantanana ara-bola. Lohahevitra maro no hitantsika ifandimby eto fa ho arahantsika somary vanovano zany amin'izay nareo mba tsy ho resitory. Raha fehezina tsotsotra zany dia fitsipika mampianatra ny fomba fitantanana tsara, ny fidiram-bola, ny fandaniana, ny tahiry, ny findramam-bola, zay no atao hoe fanabeazana ara-bola. Maro ny tombotsoa azontsika amin'ny alalan'ny fanabeazana ara-bola. Ohatra amin'izany ny fampitomboana sy fanatsarana ny teti-bola mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fiovana maharitra. Anisany tombotsoa mety ho azontsika ihany koa ny fahafantarantsika ny momba ny fampindramam-bola sy ny fomba fiasan'ny sehatry ny fampindramam-bola. Dian'izao zany dia mandraisa fanapahan-kevitra nareo rehetrarehetra ireo mba ho tokantrano mirindra sy milay foana ny tokantrano isanandro isanandro zao. Sa hoana tonton? Okey, zay mahaveloma daholo nareo rehetrarehetra ireo e. Bodofotsy arivo isa no zaraina amin'ireo fokontany 10 eto Antananarivo ho an'ireo ankizy latsaky ny 5 taona. Ankoatry izay moa dia mpianatra miisa 17 no iantohana saram-pianarana mandritra ny 2 taona. Miara-miasa moa eo amin'ny Star sy ny Consulat de Monaco. Henri Florian. Amin'izao fiandohan'ny vanim-potoanany ririnina izao, bodofotsy miisa 10 no nozaraina tamin'ireo ankizy latsaky ny 5 taona ao anatin'ny fokontany 10 eto Antananarivo renivohitra. Fanomezana sy fiara-miasa avy amin'ny Star sy ny Consulat de Monaco. Nanomboana izany androany ny fokontany anososoa ary toy amin'ireo fokontany hafa. Manamevana ny fahasarana ny fianakaviana ary tombony lehibe ho an'ny fokontany izao hetsika izao. Izay nanoloran'ireo mpahazo tombotsoa teny fisaorana ho an'ny Star sy ny Consulat de Monaco. Betraka ny Star zany nanome ny fanomezana nahazo zavatra tsara indrindra ary tena ilaina makasitraka indrindra. Tsirairay ny zaza atao an-trano, zaza latsaky ny 5 taona. Dia misaotra betsaka anareo nahazo bodofotsy mafana izay. Tombotsoa iraisany daholo be tao fokontany Nanosoa dia le fizarana nataon'ny Consulat Monaco sy ny miaraka amin'ny Star dia isaorana azy zany. Ankoatra n'io fizarana bodofotsy io, mpianatra mendrika miisa 70 eny amin'ny lycée izay avy amin'ny fianakaviana sahiriny ihany koa no nahazo tombotsoa amin'ny fandoavana saram-pianaran'izy ireo avy amin'ny Star sy ny Consulat de Monaco. Hahatratra 20 tapitrisa ariary ny saram-piarana alohan'ny orinasa ho an'izy ireo. Amin'ny alalan'izay fanampiana izay afaka no fianarana eny amin'ny sekoly fanta-daza ireo mpianatra ireo. Fitohizam-piara-miasa amin'ny roa tontatrano izao hetsika izao. Fanaovatsy ny fiara-miasa indray hafa zany miaraka amin'ny Consulat de Monaco izay fanampiana ho an'ny ankizy na sitaka no tetikasa fanomborana saram-pianarana ho an'ireo mpianatra ireo. Zava-dehibe ho anay araka izany manolotana sy manome fanampiana ho an'ireo tanora ireo mba ahafahana izy ireo manana ho avy mamiratra kokoa. Izao hetsika izao dia efa natomboka eto amin'ny Consulat de Monaco tamin'ny taom-pianarana 2014-2015 ary
fanaovanay anazy dia tsapanay fa eny amin'ny reny sekoly izay tsara indrindra dia misy ny ankizy mahay nefa misy avy amina fianakaviana sahirana ka ho fanampiana ireo ankizy ireo zany mba ho tonga farak'izay ambony indrindra amina diplôma tsy eo amin'ny baka fotsiny fa hatrany amin'ny diplôma any amin'ny ambaratonga ambony no nanaovanay izao hetsika izao. Nofarana tamin'ny fianaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny roa tonta ny fotoana tamin'ity androany ity. Zava-dehibe hatrany ny fanampiana ny mpiarabelona tahaka izao hahafahana manatsara ny andavanandro mpianany mponina. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra tafiakatra amin'ny dingana manaraka i Madagasikara raha nandavo ny Comore tamin'ny isa ray no tsy misy omaly tamin'ny fifananana Kosafa Cup. Henri Florian. Tafiakatra amin'ny dingana am-pefadalana i Madagasikara ao anatin'ny Kosafa Cup 2024. Raha ny voka-dalao ny andro ny omaly fiaona teo amin'ny Madagasikara sy Comore. Nandava ny Comore tamin'ny isa ray no tsy misy i Madagasikara. Ny lalao faharoa fiaona teo amin'ny Mozambika sy Seychelles. Niondroka teo anatrihan'ny Mozambika i Seychelles tamin'ny isa roa no ray. Ao amin'ny vondrona A mitarika azy i Madagasikara manana isa 7. Manaraka azy ao i Mozambika manana isa 9. Larina fahatelo kosa i Seychelles manana isa 2 ary Comore manana isa 1. Ao amin'ny vondrona B indray kosa mitarika azy i Botswana manana isa 4. Manaraka azy i Angola manana isa 3. Eo amin'ny larina fahatelo i Île Maurice manana isa 3 ary eo milarina faefatra i Malawi manana isa 2. Anio no iona indray i Angola sy Malawi ary Botswana sy Mauritius. Tontolon'ny kitra izay hatrany fa any Europa kosa indray dia nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny Real de Madrid intsony Zinedine Zidane raha ny fanambarany omaly 7 moa ny amboara azo nandritry ny roa taona sy tapany tondrany. Ary ny tena nampiavaka azy dia nahazo in-telo ny sesiny UEFA Champions League izy. Dia izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena 7 taona teo amin'ny fitantanana ny gouvernement miaina ny ora farany ankehitriny amin'izay toerana izay maraino rairoy. Metoy hatrana nefa ny crise politika any Espagne. Hoy ny manampahaizana iray any an-toerana. Fanendina. Mitoy hatrany ny crise politika ao Espagne. Andro vitsy zay mbola nahazovana ny teo anivon'ny fitondrana saingy taoriny vato nolany an'ny PNV na ny ankolafy nationaliste ina ny azon'ilay motion de censure izay napetraky ny lehiben'ny nationaliste PSOE Pedro Sanchez ery. Miozongozona araka izany ny sezan'ny filoha Mariano Rajoy ankehitriny. Amin'izao fotoana izao zavatra roa no mety iseho. Na i Mariano Rajoy mametra-pialana alohany amin'ray ora atoandro androany dia manajana ny motion de censure. Raha izay dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ny antoko parlementaire anendrenan'ny Prime Ministre afaka roa volana. Izay no vahaolana azo antoka indrindra raha toa ka tiany ny amerina hatramin'ny voalohany sy hitazona ny fahefany amin'ny ankolafy misy azy. Fa raha toa ka tsy mametra-pialana izy, Pedro Sanchez, ilay mpitarika ny antoko sosialista izay mametraka ilay motion de censure dia hipetraka eo amin'ny Palais de la Moncloa. Omafy amin'ny Mariano Rajoy ny fiongana noho ny mpandalina politika. Raha tsy aivina, nambaniny ny fiatraikan'ilay fitsarana manoloan'ny raharaha kolikoly izay nambarany fitsarana fa ahafahana manao ny motion de censure araka ny lalàna noho ny fisiny tsy fifehezan'ny fitantanana sy ny raharaha maloto tamin'ny resaka marché public. Dia izay manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Angasany ianao nanaraka izany soavamandry taolo. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.